Efa antitra tanteraka ireo andrin-jiry eto Sabotsynamehana, maro no bobongolo ka iny teratoza ho an'ny mponina. Manandrira anazy ny akamaroan'ireo mponina eto amin'ny commune Sabotsynamehana no ireo andrin-jiro efa miantitra sy mibobongolo ka iny teratoza ho an'ny vahoaka etỳ amin'ny Fokotany. Hoy ny fitarain'ny mponina etỳ amin'ny Fokotany Tsarafara. Izahay eto amin'ny Fokotany Tsarafara commune Sabotsynamehana zany dia mba manao fanairana amin'ny fitondrana sy ireo amin'ny jirama satria ny antony dia be da be loatra ireo poto loha sy fil milatsaka amin'ny tany. Dia ny ankamaroany nefa tena andalovan'ny mponina sy ny andalovan'ny ankizy mpianatra dia tena matahotra mihitsy izay ny sao dia hitrangan-doza. Maromaro le poto etỳ amin'ny faritra be matazana etỳ fotsiny angamba tsy latsaky ny 3 4 5 izy ireo dia any amin'ny faritra Tsarafara koa mbola misy poto torak'izay zavatra izay, dia any amin'ny faritra be Soavaly ihany koa zao misy efa tena mianjera mihitsy. Araka ny filazam-ponina dia efa nisy fampandrenesana ny jirama eto Sabotsynamehana fa mbaraka androany tsy misy valiny. Kanefa rehefa natonina sy nanontaniana ny tompona andraikitry ny jirama eto Sabotsynamehana ihany dia nilaza izy fa mbola tsy naray fitarainana mihitsy mahakasika an'ity trangan-javatra ity. Rehefa misy zavatra hoe mitranga zany nefa heverin'ny olona fa ny orinasa jirama no tokony manana andraikitra amin'izany zavatra tsy dia mety zany izay mitranga. Dia ny fomba fiasako ny orinasa zany ilay olona tonga, ilay olona manana mahita an'ilay tranga zany no hiangaviana mafy mihitsy amin'ilay fiarah-miasa mba hitatitra an'ilay tranga ty amin'ny orinasa. Manoloana izany dia very fanambola velona takavarala voatango ny mponina ka dia manao antsy vonjy amin'izay tompona andraikitra tandrefy azy. Mety efa amin'ny tompona andraikitra ny jirama aloha voalohany indrindra satria mety efa nanao ezaka ihany ny teo amin'ny commune nefa ary zareo zany mbola tsisy fandehanana nijery an'ireo zavatra ireo mihitsy dia ilay olona matahotra daholo mihitsy izay no mahatonga anay hoe manao fanairana ohatr'izao.